soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Thank you. sy ititsy. Faly miarahaba-ny Enjo Daniel sy Aingo tonga soa eto amin'ny afaka indray tonga soa ihany koa i Enjo Daniel izay manaiky ny fanasanay raha afaka manazava aminay hoe iza moa zany Enjo Daniel zany dia inona ilay lohahevitra ho resahantsika eto. Misaotra indrindra tamin'ny fanasana. Enjo Daniel ny anarako Daniel mahazatra ny olona dia mpanabe sy mpisehatra manokana ao anatin'ny fiariana sy fiahiana sy fampianarana ny ankizy sy ny tanora. Efa tamin'ny 2009 no nanomboka ny sehatra tao anatin'ity tontolo anankiray ity dia efa niasa tamin'ny sehatry ny sekoly tany amin'ny hopitaly tamin'ny fitantanana amina orinasa misahana amin'ny fanabeazana sy fiainana ankizy dia misy fotoana koa miasa amin'ny sehatry ny fampandrosoana fa mivelatra kokoa any amin'ny fanampiana amin'ny fanabeazana sy fiainana ankizy sy ny tanora. Betsaka. Dia izany hoe ny lohahevitra ho resahantsika androany zany dia manodididina ny ilay hoe fanabeazana sy ny fiainana ankizy sy ny tanora. Izay andraikitra manokana zany efa nilazainao teo hoe be dia be ny zavatra nataonao fa manitidika anay hoe inona ny anton'izay safidy izay sy ny nahasarika anao hoe nidiranao tao amin'ny sehatra io zany. Mandinika anao anaty torimaso mibanjina anao lavitry ny raha mijery ny manodidina antsika indrindra ny tontolo malagasy dia feno ankizy ary ny statistika raha milaza mihitsy hoe ny ankizy sy ny tanora ny betsaka na amin'ny tontolo ambanivohitra na amin'ny tontolo andrenivohitra. Dia resy lahatra hoe manana didy izany amin'ny fampianarana ny tena amin'ny maha-olon-dehibe hoe ahoana tsara izany miara-miaina amin'ny ankizy izany, ahoana tsara izany mikarakara sy miaha-ankizy izany satria tsy mitovy mantsy ilay izy rehefa ohatra hoe ray aman-dreny ianao na hoe zanak'olona no tezainao. Dia nanapa-kevitra hoe tena mahafinaritra miaraka amin'ny ankizy mahaliana ahy no mihaino ny ankizy miresaka, mahaliana ahy no mijery ny fomba fitombon'ny ankizy na ara-batana na ara-tsaina na ara-pihetsem-po dia nanapa-kevitra hanao fianarana manokana mitrandraka an'izay hoe raha raisina amin'ny fomba fijery siantifika raha izany ny fanabeazana sy ny fiahinany ankizy dia ahoana ny tena fitrangana raha hoe mivoaka amin'ilay sehatry ny andavanandrom-piainana izany hoe ny zanaka hoe ahoana ny fitaizana azy dia ahoana ny fomba fijery an'izany ankizy fahazazana izany. Dia valinao ka lasako ny sakio mitazana anao lay tsy manantsy mijerijery anao lay mikiotabahiny dia lasambozanao ry lay sombiny aiko draindray tomany draindray mikiky tsy misy afa-tsy izay raha fehezina siatika. Inona zany tena mahasamihafa an'ilay éducation spécialisée io raha ohatra mitaha amin'ny éducation tsotra ny Madagasikara? Itsika moa izany lazaintsika mpanabe daholo ihany na mpampianatra ary satria ny fampianarana moa izany na hoe éducation dia tafiditra ao anatin'ny fanabeazana. Dia rehefa mampianatra ianao dia tafiditra ao anatin'ny mampianatra ny manabe. Dia mahasamihafa azy fotsiny izany dia hoe ny mpampianatra mampianatra taranja, mampianatra compétence intellectuelle anankiray na compétence technique anankiray fa ny éducateur spécialisé kosa na izy sady mampianatra compétence technique anankiray na compétence intellectuelle anankiray fa ao anatin'izay izy mitrandraka hoe inona daholo no mety mbola ho tratra amin'ity zaza ity na ity tanora ity ahafahana mamolavola fahendrena, fahaiza-miaina sy fitombona ao anatin'ilay zaza, izany hoe
mibahana kokoa zany ilay fanabeazana no ilay fampianarana rehefa miditra amin'ny sehatry ny éducation spécialisée. Izany hoe raha fitinina zany ohatra ny hoe maha olona iray manontolo an'ilay zaza no volavolainy fa tsy hoe resaka hoe ny saina fotsiny. Yes, indrindra. Raha ohatra moa tsy mampaninareo dia azavaiko kely hoe inona marina moa zany ilay firekevitra ao ambadik'izay éducation spécialisée izay dia afaka azavaiko bebe kokoa. Ia, alefa so Daniela tena mahaliana. Eny ary. Ny atao hoe éducation spécialisée zany na fanabeazana sy fiahinany ankizy dia asa anankiray izy io iarahana amin'ny ankizy sy ny tanora izay ampianarana azy compétence sociale, fahaiza-miaina ara-tsosialy zany izay mifantoka amin'ny fitombonana hoe développement. Dia rehefa manao an'izay fampianarana compétence sociale sy développement izay dia raha miteny hoe développement hoe fitombona dia inona daholo moa tafiditra ao anatiny fitombona ara-batana, tafiditra ao anatiny fampianarana fitombon'ny saina, tafiditra ao anatiny fitombona ara-panahy, raha ohatra miditra amin'ny sehatry ny fiainana ara-panahy, tafiditra ao anatiny koa ny fitombona araka ny fialamboly, izany hoe ny sehatra rehetrarehetra izay mety mikasika ny ankizy dia ny fomba fanaovana azy dia tsy hoe raisina mitokana ny ankizy dia hojerena mitokana izy fa miditra any amin'ilay toerana misy azy na atao hoe espace de vie na ilay quotidien an'ilay zaza. Izay zany mahatonga ilay ohatrany hoe samy hafa kely na hoe misy resaka fanasitranana sy terapia ao anatin'ilay izy tsy tovisany amin'ny psychothérapeute na psychologue moa zany satria tena hoe miaina miaraka amin'ilay zaza ao amin'ny sehatra misy an'ilay zaza no anatanterahana an'ilay asa fa tsy any amin'ny cabinet ohatra. Dia ny expérience de vie an'ilay zaza iny ihany izay zavatra efa niainany no entina hanombohana hanaovana an'izay activité thérapeutique izay dia amin'ny alalan'ny fifampikasohana amin'ilay zaza zany no anatanterahana azy. Dia iny moa ilay atao amin'ny terme scientifique hoe relation thérapeutique. Dia ao anatin'ny maha-terapia anazy dia efa manaraka méthodologie zany ilay izy na hoe efa manaraka structure efa misy fikarohana dia mizotra makany amin'ny fanasitranana. Tsy haiko hoe mazava ve ilay hoe mizotra makany amin'ny fanasitranana fa ny tiana ambara zany dia hoe na dia tsy voatery raha hoe misy ratra no hanampiana amin'ilay fitaizana fa mizotra makany amina zavatra pozitiva zany. Mazava tsara. Wow, tena hafakely. Lasa sy ezaka ataonao matory misakafo mifaly milalao. Azoko le resaka fanasitranana izany hoe feno olona feno an'iny olona iny zany no jerena fa tsy hoe côté anankiray fotsiny na lafiny anankiray fa tena miditra amin'ny maha olombelona azy iray manontolo le lazainy haingo teo aloha. Ny tiako fantarina hoe ray aman-dreny koa ve ao anatin'io hoe mahazo karazana hoe torohevitra hoe ahoana ny fomba ifandraisany amin'izay rehefa tsy eo le olona tsy afaka manaraka an'ilay zaza satria ny professionnel ny olona mpanabe tsy mijanona miaraka amin'ny zaza iny amin'ny alina ohatra fa manana eo amin'ny tontolon'ny ray aman-dreny. Misy an'izay koa ve ao anatin'le fiarahanareo amin'ilay zaza na fanampiana an'ilay fianakaviana ray manontolo? Tena misy tokoa, tena tsara be ilay remarque ilay fanamariana ataonao. Ny tena marina zany dia izao rehefa manao anty approche na fanabeazana sy fiahiana ity na hoe éducation spécialisée dia mijery tontolom-piainana anankiefatra izay valaparan'ny fiainan'ny zaza anankiray. Dia somary miditra teknika kely raha tsy mampaninana anareo. Dia mizara anankiefatra moa zany ny sokajiana anankiefatra moa zany ilay fivelaran'ny fiainan'ny zaza. Dia misy ny atao hoe espace physique na hoe ny vatany na ny amina toerana anankiray dia misy ny atao hoe espace relationnel
Izany hoe ao anatina fifandraisana ohatran'ny no mivelatra amin'ny fiainana izy daholo ireo olona ireo. Dia misy ny atao hoe espace virtuel izay isian'ilay zaza fa mety tsy tsapahin-tanana toy ny hoe jeux vidéo, Facebook na nofinofiny, imagination reny rehetrarehetra reny. Dia ny farany espace mental izany hoe ny fomba fijery ny solomaso entina mijery an'izao tontolo izao. Dia raha mandinika an'ireo faritra efatra ireo nareo dia hitanareo hoe mifampiditra ilay izy. Dia tsy olona iray no mamolavola anareo fa olona maromaro. Dia izay izany mahatonga ny hoe mahasamihafa an'ilay métier-na éducateur spécialisé amin'ny teny anglisy hoe child and youth care, izay miara-miasa aman'olona na mitondra ilay fahaizana manokana sy enti-manana manokana ara ny éducateur izany, dia tsy afaka misaraka aman'olona. Raha ohatra hoe marary ilay zaza, izany hoe mankany amin'ny dokotera izy dia efa espace physique anankiray ny cabine médicale iny, efa espace relationnel anankiray ny fifandraisana amin'ny dokotera. Dia izany hoe mazava ho azy izany fa ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny mpiray vodi-rindrina, ny tsy fantatro hoe raha ohatra hoe fianakaviana, fianakaviana, ny mpampianatra sekoly alahady, ny mpiara-mianatra, reny rehetrarehetra reny izany dia efa miray nantoka moa izany fitenen'izany, sy miray adidy ny fanabeazana an'ilay zaza. Dia anjaran'ny éducateur spécialisé no mijery hoe iza no atomboka raha tia ilay zavatra tiana voizina. Toetra betsaka fa tena tsara be ilay izy Dia varinao ka lasako ny saiko, mitazana anao lay tsy manatsy, mijerijery anao lay mikiutabahiny, dia lasamborinao ry lay sombiniako, draindray tomany, draindray mikiky, tsy misy afa-tsy izay raha fezina sy aty. Mahaliana hoe zaza 5 taona ka hatramin'ny 5 taona no raisinareo an-tanana hafiriana izay ilay fanarahana an'izay fanomezana an'izay fanabeazana izay izany sy hoe tonga dia efa nankitelo ilay fanontaniana anatiny fa tonga dia efa tsy tiako ho very ilay izy. Ilay fahatelo izany dia hoe ahoana ny ahafantarana hoe ity zaza ity no mila ny zavatra io, ahoana ny anaovanareo an'izay ilay tsonganan'ilay izy. Satria mety tsy ho arakareo raha ankizy be dia be fa hoe ka ohatrany ahoana izy avy no mahazo an'ilay izy. Raha ny matetika moa izany raha ny amin'ny tany mandroso dia ankizy anankenina éducateur iray fara-fahabetsany. Tsy amintsika moa izany soa ihany fa hoe kolotsaina communautariste tsika dia afaka ifampizarana ny mavesatra. Tsy mitovy amin'ny kolotsaina tandrefana hoe anao io dia adidinao dia aza velona izay tsy hita izay maharatsy azy koa nefa. Fa sarotsarotra ihany ilay fanontaniana amin'ny maha izy personnalisé be dia tsy tokony ho betsaka. Matetika moa ny éducateur spécialisé dia miasa misehatra ny fiahinan'ny zaza izay mandalo krizy. Afaka ihany miasa miaraka amin'ny zaza tsy mandalo krizy. Satria raha ohatra hoe jerena ny fiainan'ny olombelona anankiray voateraka ka hatramin'ny ataoko hoe jeune adulte izany hoe hatrany amin'ny 23 ans any mbola afaka iarahana miasa satria hoe ankizy sy tanora. Dia hita ao anatin'izay hoe tsy linéaire ilay fiainana fa miaka-midina. Izany hoe raha zaza tsy manana olana na hoe misedra olana dia mety manampy anazy minaviguer ohatra hoe minaviguer ny puberté na manampy anazy minaviguer ny traumatisme de la séparation na hoe manampy anazy minaviguer les changements de rythme de vie. Ohatra hoe zaza mbola tsy nianatra dia rehefa mankany am-pianarana dia mety sahirana izy ilay mifoha maraina matetika, sahirana izy fa malahelo amin'ny sy mamany, malahelo ny alikany any an-trano. Ireny izany afaka atao. Mety ohatra koa hoe zaza misedra olana ary fampianarana, ohatra hoe manana difficulté d'apprentissage dia misedra olana izy ao amin'ny tenany miainana izay difficulté izay any amin'ny fianarana
na hoe manana olana amin'ny maîtresse ny ray aman-dreny dia lasa misy impact any amin'ilay zaza dia afaka miditra an-tsehatra ny éducateur spécialisé. Fa misy koa nefa n'ilay cas izay tena hitanareo hoe extrême izany ohatra hoe ilay zaza sahirana be ireny dia ilay alefa any amin'ny centre dia any matetika ny tena iasan'ny éducateur spécialisé. Dia rehefa amin'izay fotoana izay indray dia izay idiran'ilay zaza ao izy ivoahan'ilay zaza ao amin'ilay centre izy no karakaraina. Fa matetika raha ohatra hoe zaza tsy miaina ao anatin'izay centre izay dia ilay fotoana izay ilain'ilay ray aman-dreny sy ilay mpanabe hafa azy no idiran'ny éducateur spécialisé. Izany hoe rehefa mahatsapa ilay éducateur spécialisé hoe vita ny adidiny dia tokony mialy izy amina professionnel azy. Manome ohatrakazana passation kely izany hoe izao ara ny ezaka vitantsika miaraka dia tohizo ilay izy. Kanefa rehefa any amin'ny centre indray dia tena hoe miditra ilay zaza, tapitra ny fotoana ijanona amin'ilay centre dia izay. Dia fepetra moa izany, prinsipa moa izy fa tsy tena hoe fepetra loatra. Hoe rehefa tsy milanao intsony ilay zaza dia tsy sokirina intsony. Izany hoe rehefa mivoaka an'ilay centre izy izany dia tsy tokony en contact amin'ny zaza intsony ianao raha tsy hoe ilay zaza no mangataka i-contact anao ka mahatsapa ianao amin'ny professionnel anao hoe afaka migarder an'ilay contact. Dia io izany tena hoe miainga amin'ilay hoe fomba fijerinao sy ny enti-manana ara-pahalalana anao ahafahanao mijery hoe azoko tohizana ve sa tsy azoko tohizana intsony ity asa ity tokony ampidiriko lava ve sa tsy ohatra hoe zaza manana tendance suicidaire izao accompagnement ny afaka atao rehefa tsy maintsy miara-miasa amin'ny psychologue sy psychiatre ohatra. Tsy voatery izany hoe misy fepetra ilay izy hoe aviriana na aviriana fa voateraka na avant même la naissance dia efa afaka miditra an-tsehatra ny éducateur spécialisé jusqu'à eo amin'ny 23 ans eo raha ohatra hoe spécialisé na tanora sy ankizy izy. Misaotra betaka Daniel. Ni dada niambinya ni neni adidi zairai sinai andrai kidrai sire. Tonga dia nanititika anahy mihitsy satria hoe miara-miasa hoe misy olona hafa koa hoe misehatra miaraka aminareo satria misy ifandraisany be amin'ilay raisika zao ilay espace mental sy ilay io mifandray daholo moa ilay relationnel, physique, virtuel, mental iny no maha olombelona ray manontolo an'ilay zaza dia hoe izay saika anontaniako teo hoe miara-miasa amina psychiatre na psychologue izany ianareo hoe manao mandefa an'izay hoe raha ohatra hoe tena tsy vitanareo satria misy ka grave ilay izy dia misy hoe ka tsy grave. Izay no efa nazavainao teo moa izay hoe efa misy an'izay izany fiara-miasanareo miaraka amin'ilay olona dia nahafinaritra be koa na eny hoe na alohan'ny hateran'ilay zaza ary dia efa hoe misoroka satria hatrany mihitsy dia efa manomboka ny mahizy an'iny zaza indray manontolo iny olombelona iny izany efa olombelona ny ekipa na alohan'izany dia efa les gènes sy les zavatra ny ainan'ilay ray aman-dreny ilay mivady mihitsy no hiapaka mitohy any amin'ilay zaza dia mahafinaritra be izay hoe efa tonga dia mandray an-tanana na alohan'izay ary nareo sy ilay hoe raisina an-tanana aloha izany rehefa hita dia mbola kely matetika indray nefa hita koa ilay izy hoe ohatran'ny efa ohatran'izao dia efa manomboka mahafantatra ilay mpitaizana ilay ray aman-dreny dia efa manao izay azo atao izany hisorohana zavatra maro be na ny hoe resaka bienveillance na n'inona moa ny dikany hoe atonement na intonina amin'ilay filan'ilay zaza dia mbola kely dia efa jerena daholo izay. Mandinika anao anaty torimaso mibanjina anao lavitry ny Daniel, raha fahinoko ny zavatra notantarainao teo izao dia ohatran'ny zavatra vaovao be mihitsiny ilay sehatra ataonao io raha any Madagasikara, mety ho diso dia ohatran'ny ahoana ny ataonao izany ohatran'ny hoe namaky lay
napiditra tsy moramora izay hevitra resaka éducation spécialisée izay tany Madagasikara. Ie, vaovao ve moa tsy vaovao raha ohatra hoe amin'ny sehatra iraisam-pirenena mantsy ny éducation spécialisée teo amin'ny 20 taona 80 taona teo raha oharina amin'ny travail social na ny assistant social izay amanjato taona no nisian'ilay profession. Dia raha ny tena marina izany dia sehatam-pianarana anankiray izay nivoaka tao anatin'ny sehatry ny assistance sociale ny éducation spécialisée, izany hoe nisy andian'olona izay nahita hoe raha tantara ny resahako nahita hoe sy azo sarahana sy azo trandrahana manokana sy lalina kokoa ny fanabeazana sy fiahinan'ny ankizy ivelan'ny sehatry ny fiahina ara-tsosialy izay andraikitra raisin'ny assistance sociale. Dia ny tao anatin'izay izany no hoe tsy dia tena vaovao loatra ilay izy satria teo ihany fa vao teo amin'ny 70 taona 50 taona teo vao tena hoe iny ara fa misy teoria mitokana, iny ara fa misy fikarohana mitokana, iny ara fa misy demande na émancipation idéologique. Raha hoe jerentsika amin'ny sehatra courant de pensée izany dia reny ara fa manomboka misy ny article scientifique amin'ny forona manokana ao anatin'ilay principe izay mitsoahana. An'ilay manaraka moa raha mbola tafaresaka isika manaraka misy hoe ina daholo ilay principe, ina 36 ny isany, ina daholo ilay outil, maromaro ny isany. Dia reny izany mivoaka tamin'ilay fikarohana daholo. Inona ilay principe 36 principe PID izay ny anaran'ilay izy, inona do inona dia ilay izy tsy tadidiko tsara fa aloha manaraka resahantsika. Dia reny rehetrarehetra reny raha mivoaka ny fikarohana dia hoe andao antsika hisaraka fa miaraka, fa tsy voafehana sampam-pampianarana anankiray izay zavatra izay noho no mahasarobidy azy. Izany hoe tsy misy izany ilay rivalité fa misy ilay différence dia afaka miaraka tsara. Indrindra hoe rehefa miditra amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fiahinana dia matetika ny ankizy sahirana, ny ankizy mijaly. Reny no tena tratrarina voalohany dia mazava ho azy rehefa misy ny fijaliana dia tsy maintsy misy koa ny fiarovana amin'ny fijaliana dia eo ny assistant social amin'izay. Izay tsy afaka ataon'ny éducateur ohatra resaka lalàna sy ny resaka arany amin'ny tandrefana aty Madagasikara mbola mifampiditra. Fa tiako atongavana dia izao efa nisy ilay sampam-pianarana. Misy tsara mihitsy eo amin'ny STS moa ny sampam-pianarana manao an'izy io dia mbola tsy hitako aloha ilay curriculum de formation fa efa nampanofana éducateur spécialisé amin'ny sehatry ny asa fa tsy amin'ny sehatry ny fampianarana. Ambony akorany maro dia maro ny tenako manana coach na éducateur spécialisé malagasy eto Madagasikara maro amin'ny sehatry ny enfant des rues, enfant fugueur, enfant avec un handicap et enfant en conflit avec la loi. Ireo izany manana misy éducateur maromaro izay coacheko anatin'izay. Izany hoe misy izany ilay izy fa araka ny hoe mazava ho azy moa hoe na amin'ny sehatra rehetrarehetra somary taraiky Madagasikara amin'ny resaka nouveauté de pratique. Izay angamba ny afaka ilazaiko anazy. Dia angamba ny apportko ao anatin'izay mitondra ny hoe inona indray ilay hoe cutting edge ao izay ny tena anglisy cutting edge. Inona indray ny zavatra vaovao tena mbola mamirapiratra mbola anaty carton izay azoko zaraina. Izay angamba ny tena hoe anjarako ao anatin'ilay izy fa raha hoe formation en tant qu'éducateur spécialisé rehefa miresaka amin'ilay collègue eto Madagasikara hitako feno tsara ihany. Izany hoe misy ilay izy fa tsy fantatry ny olona. Devarinao ka lasako ny sakio mitazana anao lay tsy manatsiny mijerijery anao lay mikiutabahiny de lasambozanao ry lay sombiny aiko draindray tomany draindray mikiky tsy misy afatsy izay raha fezina sy atsika. Ahoana ary ny afahana ampahafantarana olona ankoatran'ny hoe firesahana ohatran'izao satria rehefa tsy fantatry ny olona tokoa ilay izy dia ohatran'ny hoe tsy misy ahoana ary ny afahana
mampianaka an'izy io ary na hoe mampianatra sy hoe mamoaka an'ilay izy mba ho afaka misitraka daholo ny vahoaka malagasy iray manontolo. Afaka hisitraka daholo ny vahoaka malagasy iray manontolo. Izay mila azy angambany. Satria izao ianao miteny hoe krizy fa misy koa izy io tsy hita hoe indraindray misy koa satria spectre ilay izy. Misy hoe ilay tena mangina be ny zaza tsy miteny. Tsy voatery hoe izay olona miteny hoe hita hoe krizy ihany no miaina an'ilay fahasahiranana. Fa misy koa ilay amin'ilay spectre any amin'ny farany indrindra koa hoe tsy miteny. Misy moa izany zaza tena hoe selective mutisme na hoe menatra miafina ny anatin'izay ilay izy. Reny koa tsy azo adinoina dia misy ny ao an-tenatenany. Za manao hoe tena mila daholo aloha fa misy koa ilay tena hoe urgent angambany, ilay tena hoe maika sy ilay hoe tena sahirana. Amiko aloha izany hoe anisan'ny vahaolana anankiray aloha dia ny fampahafantarany misy ny communauté de pratique izany hoe mivondrona éducateur dia zara fa ny tena izy mantsy dia tokony hisy isaky ny sekoly. Tokony hisy isaky fikambanana, tokony hisy any amin'ny fokontany, tokony hisy any amin'ny centre d'accueil rehetrarehetra, tokony hisy any amin'ny hôpitaly. Be dia be ny zaza miditra hôpitaly 3 volana am-bolana. Marary tapatongotra dia ao amin'ny HGR fotsiny ohatra dia inona ny ataony ao mandrapa. Tokony hisy any amin'ireny ONG rehetrarehetra ireny. Mahafinaritra anahy aloha izany anisan'ny tena hoe nahatonga anahy niditra tamin'ny sehatry ny éducation spécialisée dia izy tsy saro-piaro amin'ny fahaizana ananana. Raha oharina amin'ny sehatra sasany izany hoe afaka ampita ilay fahaizana dia rehefa tafampita ilay fahaizana dia afaka misehatra manao an'inona ilay olona nahazo an'ilay fahaizana na n'inona izy na dokotera izy na pasitera izy na mampianatra izy dia afaka ampita amin'ny reto ilay prinsipa dia accompagnena izy dia afaka manatanteraka an'ilay asa. Mazava ho azy samy hafa foana ihany hoe olona nandala sy ny olona natoro fa tsy midika akorin'izay hoe rehefa natoro izy ka natoro tsara ka naharay tsara dia mahavita tsara an'ilay asa. Tsy mitovy mantsy satria tsy ao anatin'ny sehatry ny fahasalamana izy ohatra dia sarotra be ny ampita azy amin'ny psychologue izay hoe tena mila certification sy mila licence. Éducateur spécialisé mila certification izay afaka mitonona aloha hoe éducateur spécialisé. Par contre raha ny éducateur spécialisé afaka manome ny fahaizana amina olona anankiray, fianakaviana anankiray dia afaka mampiatra an'ilay izy amin'izay manodidina azy. Ohatra hoe raha manana zaza autiste nareo amin'ny fianakavianareo dia tsy voatery hiandry ny mpampianatra sy ny éducateur foana fa miara-miasa amin'ilay mpampianatra sy ilay éducateur dia manolotra ny mpampianatra sy ny éducateur dia miala avy eo ilay éducateur dia manohy mandraka tonga hoe tapitra ny fahazazana dia miditra amin'ny puberté dia misy fiovana amin'ilay zaza dia mila fanampiana indray dia afaka miverina indray ilay éducateur micréer an'izay lian'izay ahafahana manampy ny fitomboan'ilay zaza na olona anazy amin'ny faritra ny fiainana iny. Dia izay mahatonga an'ilay izy hoe possible ihany satria tsy misy an'izay lalàna izay mitoeraka hoe tsy afaka manatanteraka an'ilay asa raha tsy éducation spécialisé. Ngamba no mety ametrahako fotsiny hoe point d'attention, point de vigilance amin'ny teny frantsay angambany dia hoe ny éducateur spécialisé no afaka mampianatra ny olona mba hialana amin'ny hoe mivoana amin'ny tokony ho izy ilay zavatra atao satria miforona tany anaty eritreritra tsy nanaraka fepetra scientifique sy thérapeutique izay efa nandalo expérimentation. Par contre raha ho anahy fijeriko manokana ary moa izaho moa tsy miofana teto Madagasikara dia sarotra be amiko ny teny an'izany amiko atao tsara mihitsy ny manofana mpampianatra éducation spécialisée amin'ny resaka traumatisme, amin'ny resaka trauma informed practice. Fomba fanao izay basé amin'ny traumatisme ny ankizy. Be dia be ny zavatra azo atoro izany dia rehefa mipetraka ireny dia afaka arahana fotsiny samy anaovana suivi, velamena opportunité ilay mpampianatra ohatra mametraka fanontaniana dia amin'izay fotoana izay efa misy zavatra be dia be tafampita mankany amin'ilay ankizy amin'ny alalan'ilay mpampianatra. Ohatra izao izany azo atao tsara mihitsy. Fa vitsy ny éducateur spécialisé malheureusement fianarana iray ihany aloha raha ny fantatra no tena manolotra ny fampianarana io eto Madagasikara ary vitsy ny raha oharina amin'ny assistance sociale vitsy ny tanora izay mandeha mankany amin'ny éducation spécialisée.
rehefa misafidy spesialite. Manyalimba lasa sy ezaka ataonao matory misakafo mifaly milalao. Inona zay le sakana zay dia hoe inona ny afatrao zany mifanirinao ho amin'ny fitohizan'le asanao eto Madagasikara. Ny sakana aloha zany dia mifampahafantarana ny antomanana ny accès amina pratique nouvelle, ny fisian'ny communauté de pratique mbo tsy hoe mihidy amina andian'olona iray fotsiny fa haizana fa miparitaka ny faritra hafa ohatry ny Antananarivo. Ohatran'izay ny hitako hoe afatra tiako atao angamba dia hoe sarobidiny ny ankizy sy ny tanora dia mila jerena manokana ny mahakasika azy ireo indrindra amin'izao crise internationale zao misy fiantefany amin'ny ankizy sy tanora ny fahitan'ny fijalian'ny ray aman-dreniny ny fahitan'ny fahasarotam-piainany marobe dia amiko izany hoe tsara raha manomboka miroso makany amina discussion orienté any amin'ny jeunesse tsika fa tsy mijery ny tenantsika ny maha-olon-dehibe intsony fa hoe inona ny azontsika atao maha-olon-dehibe atsika hanamolavolana tontolo vatanan'ny ankizy izay ahafahany miatrika an'ireo défi moderne fa tsy le défi efa tamin'ny 1970 foana no atorotoro eo fa efa zavatra hafa mihitsy ny iainan'ny tanora izao dia ahoana ny ahafahantsika mampiditra an'ireny actualité ireny any anatin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fanofanana ireo mpanabe sy mpampianatra. Amiko angamba izay no tena zava-dehibe aloha fa tena ilaina ny miain'ny ankizy sy miverina mijery hoe ahoana n'izany atao hoe fahazazana sy fahatanorana izany en 2023. Izay angamba ny tena hitako hoe mavesatra tiako ampita. Misaotra betsaka Daniel fa tena manampy be izay sady marina ny tenenao tombontsoa iraisana ny fahombiazan'ny ankizy ary ankizy hozy izy no avin'ny tanora hozy izy tsika malagasy dia tsara raha hoe mifantoka sy mandray na hoe maka ny toerany kory aza. Tena marina ny ianao hoe tsara hoe jerena ary mifantoka amin'izay zany tsy ny hoe olan'ny taloha foana fa mandroso tsika fa tsy miempotra. Devarinao ka lasako ny saiko mitazana anao lay tsy manatsy mijerijery anao lay mikiotabahiny dia lasamborinao ry lay sombiny aiko draindray tomany draindray mikiky tsy misy afa-tsy izay raha fezina sy aty. Tena mahalinanay ilay zavatra niresahanao rehetrarehetra teo Daniel. Manitikitika hoe afaka zarainao anay ve ny anjara birikinao anisany nanatanteranao zany an'ireo zavatra nilazainao teo aloha teo amin'ny fanabeazana fiahiana ny ankizy sy ny tanora. Miezaka ihany moa ny tena zany fa hita hoe dadasika Madagasikara ary feno tanora Madagasikara ary betsaka ny zavatra mbola azo etsehana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tanora amin'ny fanasoavana azy ireo. Dia 10 taona lasa izay tamin'ny 2013 nisy andiana mpampianatra izay tao ny éducateur spécialisé tao ny mpampianatra tsotra amin'ny inona izy ity klasy ambany tao ny maromaro zany izay mpampianatra anankiefatra nanangana association anankiray atao hoe Haikanto izay tao anatin'ny membre fondateur ny tena dia ny Haikanto zany dia fikambanana anankiray any Androbe izy io izay manao accompagnement des enfants et des jeunes vivant dans la précarité moa zany no filazana azy. Mianao anatin'ny fahasahiranana misy ny zaza ny lalana dia misy ny zaza
fanta dia miara-miasa amin'ny sekoly EPP Soamandrakizay izahay dia mitondra ny anjara-birikina fanabeazana sy fiahiana ny ankizy amin'ny alalan'ny activité artistique sy éveil scientifique à but thérapeutique. Izany hoe araka ny nazavaiko teo moa hoe ny éducation spécialisée dia amin'ny alalan'ny fifampikasoana amin'ny ankizy no amolavolana tontolo manasitrana ho azy dia mandeha ho azy ny fahasitranany avy eo. Dia manao an'izay activité zay zany izay, manao éveil scientifique izay manao activité artistique izay ahafahan'ilay ankizy s'exprimer, faire partie d'un groupe, manana appartenance, créer dignité satria ankizy mahantra tena tsy rarahin'ny olona satria maloto, masiso. Dia amin'ny fotoan'izay zay manao an'ireny activité ireny dia manasa olona avy any ivelany izay ohatra hoe mpampianatra avy amina sekoly hafa manampy anay ao anatin'ilay izy, ohatra hoe fikambanana, misy fikambanana mpiazakazaka izay eto Antananarivo dia antsoina ireo membre an'ireo mpiazakazaka ireo miara-manao an'ilay activité aminay, izany hoe micréer zany communauté autour an'ilay enfant. Dia ny fiarahamonina no tena etsiketsehanay, izany hoe haikanto izany manohana fotsiny amin'ny fisian'ilay activité, manohana amin'ny fisian'ilay partenariat, mitady vola isian'ilay activité dia ny olona ao amin'ny fiarahamonina ihany no miorganiser an'ilay activité. Dia noho ny fisian'izay activité izay Andrisika aloha Daniela, tiako fantatra kely hoe rehefa manao an'ilay activité ho an'ilay ny zaza eny an-dalana izany dia entina mankany amin'ny sekoly anankiray ve sa eny an-dalana mihitsy nareo no miasa? Taloha izay teny an-dalana dia noho ny resaka sécurité tamin'ny vao nanomboka izay tamin'ny 2013 dia teny amin'ny arabe teo amina tanao ilay publiphone taloha ireny dia efa nianaka ny publiphone dia mbola misy an'ilay socle be iny dia tamin'ireny dia tangonan'ny olona eo dia lasa izay nanomboka nanao activité nahafahanay nanofa trano dia rehefa avy eo rehefa hita hoe tian'ny fiarahamonina ny fisianay dia lasa izay mitsofoka tany amin'ny fokotany dia rehefa avy eo ohatra hoe hita hoe ilay ankizy ny fokotany sahirana karakarainareo afaka ampidirina amin'ny EPP dia nampidirina tao amin'ny EPP zareo dia izao izay ao amin'ny EPP efa taona maromaro izay talohan'ny Covid. Misaotra betsaka. Dia izay moa no tena ataonay izany manitsikitsika an'izay fiarahamonina izay ho an'ny ankizy amin'ny fananganana tontolo manasitrana ho an'zareo arak'izay tratra amin'ny alalana activité maromaro izay hitreretina hoe manana vertu thérapeutique. Misaotra betsaka. Ankoatran'izay angambany misy hanampianao an'izay zavatra tsy voalazantsika teo aloha ve? Misy hoe teny hamarananao azy? Angamba teny fisaorana. Faly foana moa ny tena rehefa sain'ny olona hoe ndao mbola hiresaka mahakasika an'izany fanabeazana izany dia mankasitraka nanome tsy sehatra anankiray tsy ahafahana manazava hoe inona atao hoe fanabeazana amin'ny tontolo professionnel dia inona daholo ny azo atolotra manantena hoe amin'ny manaraka any mbola hisy ihany ny fotoana izay ahafahantsika miresaka dia mety miditra ditay kokoa tsika amin'ny étude de cas fa tena mankasitraka aloha izany izahay hoe misy ny sehatra ahafahanay milaza hoe miexista, misy izany métier izany azo trandrahana izany métier izany dia manasoa ny rehetrarehetra izany raha ohatra ka miara-mivondrona daholo hiara-mirona ho amin'ny ankizy ho an'ny tanora. Izay mihitsy. Araka ilay lazaintsika teo hoe tombotsoa iombonana ilay izy ary afaka ataon'ny tsirairay avy miaraka mirona daholo izany. Dia mankasitraka anao izay tena mahaliana anay ny iainy misimisy kokoa ny amin'ny hoe miditra lalina amin'ilay ataonao raha tsy mampaninona anao indray ny vahiny amin'ny manaraka. Dia raisinay an-tanandroa. Misaotra betsaka Daniel. Misaotra indrindra dia misaotra ihany, misaotra tizy. Rarosoa. Nyambinya ni dada, nyambinya ni neni, adidi zay raisinay, andray kidray sire. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray. Matoki riza
zay faniatafitanao no drafipiananay faniatafitanao no drafipiananay